mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Tamin'ny talohan'izao tsika dia miresaka ny amin'ireo hoe Jesosy sa mamona. Tsy afaka miaraka ireo na Jesosy na mamona, na mamona na Jesosy, fa tsy afaka miaraka ny asa Jesosy ny mamona. Ary efa napetratsika tsara io tamin'ny tapany voalohany. Toizantsika ihany izy amin'izao fotoana. Tsy maintsy toriany zany. Tsy maintsy toriany zany fa manafaka. Ny marina dia manafaka. Mety betsaka ny tafotoana, betsaka ny tsy faly. Fa okoa hoe olona varanga fitisan'Andriamanitra. Raha mbola mila fity amin'olona dia tsy mpanompo Kristy. Fa mila varany famarinana nanafaka antsika. Raisitsika ny Petera faharoa, toko faharoa. Mbola hiditra amin'izay antsika hoe Jesosy sa mamona. Petera faharoa, toko faharoa aloha. Raisitsika aloha zay. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely. Ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay atonga maningina saingy diso mavery, ary an-tany tompo izay mividy azy, ka atonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejijejony, ka ireny no hitenena ratsy ny lalàn'ny fahamarinana. Reo tsara ny andininy fahatelo. Ary amin'ny afatatry ny fitiavany arena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ely zay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany. Teo ny zavatra misy tamin'ny andron'ny Israely izy dia misy mpaminany sandoka. Ary amin'izao andro ny fiangonana zao 2014 zao dia misy koa ny mpaminany mpampianatra sandoka izay tarika atsika maningina amin'ny saingy diso mahavery dia mandany tompo. Ianao nge raha vao mandaiky amin'ny mamona dia mandany tompo. Ianao nge raha vao resaka miazakazaka amin'ny vola sy arena sy fananana sy fahombiazana eto tany dia manadino an'i Jesosy ianao zay, satria tsy fisainan'i Jesosy zany, tsy fokevitry Jesosy zany, tsy fampianaran'i Jesosy zany, dia mamely ianao zany. Ary ilaintsika mihitsy no mandeha araka ny fahamarinana. Raintsika nge zao ao amin'ny Titosy, ao amin'ny Titosy zavatra ara-baiboly daholo zao raha zay koa amintsika izao, ary manasa antsika hoe rehefa vita ny fampizarana dia mbola ndiniky tahaka ny kristianina tao avery itsika. Fa tena hoe rehefa nambara zay tokony nambara dia no hamarinana izy araka ny ten'Andriamanitra hoe marina hoe zany sa tsy. Titosy toko voalohany andininy fahafolo zao no voambara. Fa maro no maditra, mpitarihy foana sy mpamitaka, indrindra ny avy amin'ny voafolo. Tsy maintsy ho tapena vavy reny, izay mampivadika ny mpianakavy maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazoany arena maloto. Be da be nge fianakaviana ray manontolo vao vitany ity resaka fivavahana, resaka fananankarena sy fananana volo ty. Dia tena jamba ny masony, jamba masony, jamba ny masony. Ary melany ny arena, fa le olona mitarika sy mizara ny me mahazo, me mahazo, me mahazo, me mahazo. Ary zay no mahatonga anay manambara zao teny zao hoe anambara ny filazantsara marina, teny marina, teny marina, teny hoe Jesosy tsy resaka vola mankarena. Ary mahatonga anay miteny zao dia hoy Paoly reny tsy maintsy ho tapena ambavy reny, tsy maintsy ho tapena ambavy, satria mitarika ny olona amin'ny fahaverezana, mamitaka ny olona, mamitaka fianakaviana maro, manomeza. Fa dia rehefa mamenao dia azo be da be, amporosiniana foana, mizara, rehefa mizara ianao dia azo be da be, mahafoy iza fahafolo karena, fa rehefa fahafolo karena dia mahazo be da be. Ny Jesosy tsy fahafolo intsony ilainy amintsika, ny zato isan-jato ilainy amintsika, ny fiainantsika iray manontolo ilainy. Ary mampiatrehitra ihany hoe le mitaky fahafolo karena eny, iza moa nomeny fahafolo karena, makaizany anazy. Fa ny ao amin'ny tompo dia zato isan-jato, Romanina toko faharoa ambin'ny folo hoe ny tenantsika iray manontolo, momba antsika rehetrarehetra no an'i Jesosy. Fa ambaraka ihany tsy ho an'ny fiangonana intsony zany, fahafolo karena zany. Fa zato isan-jato dia ho an'i Jesosy, zato isan-jato dia ho an'i Jesosy. Misy mamorona hifanatitra ho amin'ny mpaminany, fanatitra ho an'ny apôstôly, fanatitra ho an'ny zao, aiza fanatitra ho amin'ny maritra, aiza fanatitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dia zany ny saim-petsy mahatonga fahaverezana. Ary amin'ny afatatry ny fitiavany arena dia mamorona zavatra be da be izy. Misy mandefa DVD, misy vavaka atao anatin'ity, mampianatra anao vavaka, vidio ity, vidano ny ray aman-dreny, vidano ny zanaka, vidano ny ankizy. Ngano vavaka amidy. Rehefa miresaka amin'ny dadanao nga ianao, ampianarina misy boky vakinao, CD vakinao, iresaka amin'ny dadanao, tonga dia miresaka avy hatrany ianao, satria zanaky dabo ianao, ary zanaky ny ray ianao, ary manana ny fanamasina ianao dia miteny.
Misy mampianatra mamitaka anao noho ny fasatry ny fitiavana ireny dia mivarotra kopy aminao misy tenin'Andriamanitra hoe misy fitahiny ity, misy faombianana ity, vidio kopy fa mahazo kopy ianao, mahazo fitahiny ianao ao an-trano afaratry ny fitiavana reny daholo zany. Misy mivarotra bracelet, vidio ity bracelet ity misy tenin'Andriamanitra fa rehefa nitsofony rano, nitsofony pastera rano ity, nitsofony bisop ity, nitsofony lelan'Andriamanitra rano ity ka zay mitondra ity dia hovavonjy ary aomby be amin'ny resaka vola makarena dia vidio ity bracelet ity be da be vidio ny boky azonao fiampianarana momba ny fandalinana momba ny fampiroboroboana ny varotra sy ny vola ao ampiangonana. Vidio zao fampianarana rehetrarehetra zao ahoana afatatry ny fitiavana reny zany ary te azo zay le zavatra mila anampianam-bava fa ny an' Jesosy dia zao tsy zany ny an' Jesosy, tsy zany ny an' Jesosy. Ary tsaroko tsara raha mamakytsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy faha-enina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo rehefa avy niasa Elisa ny teny hoe zao no asitrana ny namana amin'ny abokany dia asitrany namana fa tonga amin'izay namana aveo dia nakeo amin'ny Elisa reto ny arena reto raiso reto fa ianao na nasitrana anahy raha amin'izao fotoana zany tsy isy mitsaratsara raisitiko raisity voavidy ny filazantsara voavidy ny fitoriana fa Elisa tsy nandray na ny ariary azy hoeto ihany ny arenanao izy izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy vidim-bola, ny fametrahan-tanana tsy vidim-bola, famoahana devolo tsy vidim-bola, ny fanasitranana tsy vidim-bola fa mahaimaim-poana tsy nentina ndray Elisa na ny ariary azy. Zao Gehazi zay mpanompon'ny Elisa nisy fitiavan-karena tao, fitiavana vola tao, fitiavana fananana tao, lasa izy nanenjika ny namana eto ty indray le arena fa ilaina rehefa nalainy le arena tratrany Elisa hitany Elisa zay mampaminany mahafantatra na zay miafina indrindra azy dia hoy izy hoe naninona ianao no nanao an'izany ary hoy Elisa hoe Gehazia mo fotoana tokony fakana tamin'ny oliva va zao, mo fotoana tokony fakana tamin'ny bolotoka va zao, mo fotoana tokony fakana vola va zao, mo fotoana tokony fakana arena va zao, mo fotoana tokony fakana ankizy sy zatovo va zao. Tsy zany tokony izy. Misy nefa dia tena zany mihitsy hoe alefaso ny zay akohoanareo vokatra any alefaso ho amin'ny mpaminany, alefaso ho mpanompon'Andriamanitra, ho an'izay tambarinareo any asio ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Olona efa any am-ponjy mbola tafiana any manomeza ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy toriana amin'ny fibebahana, tsy toriana amin'ny famonjena, tsy toriana amin'ny fahamasinana, tsy toriana amin'ny hazo fijaliana zay manavaka, tsy toriana amin'ny rahan'i Jesosy zay manasitrana, tsy toriana amin'ny finoana sy fatokinan Jesosy. Fa tambatra reo raha te hivoaka ny fontsy ianao, aloha ho fafoloka reny. Raha te hivoaka ny fontsy ianao, raha misy tany azo anaovana tambara any alefaso. Raha te hivoaka ny fontsy ianao, alefaso na koa mamboly ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Koa reo olona aoka hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany le mila anam-pianam-bava. Tia mamitaka, misy fitaka, fiatratry ny fitiavana rena dia manao varotra aminao izy. Tsy zany ihany, manampina ianao, be da be ny olanao, dia tenenanao fa ivany olanao fa iloha misy boaty lahatra alatsao olo zay afaka alatsako. Vita iny dia mbola misy toerany hafa indray. Tena mampahonena, mampalahelo, ary tena fitaka, imamoana ary satana eo ambadika, ary be da be no milaza mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara nefa satana no mampiasa azy eo ambadika. Fa ianao raha zanak'Andriamanitra, raha te hiakatra ny fanjakany lanitra, raha te ho raisa Jesosy any aminao ny lanitra, dia tsy zany ny lalana. Ianao mpanompon'Andriamanitra raha mivoy sy mitory an'izany, mita reny, mivy reny, fa lalana midana makany amin'ny fahavelezana zany. Zay no tia nazaraina amintsika zany amin'ny hoe Jesosy sanamoana. Na zany ao dia mitondra Jesosy ianao. Fa imamoana hitarika anao any amin'ny fahavelezana, tarika anao any amin'ny faratsiny, tarika anao any amin'ny afo mirehatra mandrakizay. Ahoana ary ny tokony ataon'ny mpino? Ahoana ny tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra? Tsy hitady vola zany, tsy hitady arena zany, tsy hitady ny inona zany ny fiainana. Ahoana zany ny atao? Zao no atao, minoana Jesosy. Minoana Jesosy. Ny finoana dia miakina amin'ny Jesosy ary tsy mijery ny zavatra misy. Ny mana isan'andro sy ny papelika ny isan'andro no nomen'ny tompo. Zay nanambona dia loha avy eo, zay nanambona dia loha avy eo. Dikan'izay rehefa miaraka amin'ny Jesosy mandeha amin'ny finoana. Hoy ny voasoratra hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanariko. Zay no mahatonga Jesosy miteny hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy.
ny finoana dia mifatokina an Jesosy, fianteheranavany zato isanjato isanandro fa miantoka anao izy, miantoka anao izy, miantoka anao izy. Hoy voasoratra any amin'ny lohabolanany hoe ny fitalian Jehovah mampanakarena ary tsy azo ny fisasarana piny zany. Hoe ao amin'Andriamanitra ny harena rehetra, ao amin'ny Jesosy. Jesosy nge ny harena. Mamaky ny bokin'ny Kolosiana, fa ny bokin'ny Kolosiana ao manambara fa Jesosy no harena. Ao amin'ny toerany fahafenon'Andriamanitra, ao amin'ny toerany rakitra tsara rehetra, ao amin'ny toerany faheren'Andriamanitra. Jesosy ilay endrika Andriamanitra tsika, Jesosy ilay Andriamanitra velona naseho amintsika araka ny nofo. Mandraisa an Jesosy, minoana an Jesosy, miaina araka izay sitrapon'i Jesosy isanandro sanandro. Zao nahafanana ataon'i Jesosy, aza miany amin'ny ampitso ianao, aza manany amin'ny ampitso ianao. Fa ny ampitso ao ka ihany azy, fa antoany ihany ny ratsy miseho aminy. Ny amin'ny androany antoka anao Jesosy. Ny rapitso tsy mbola ao, aza manany amin'ny ampitso. Ny ampitso tsy mbola eo, aza mitebiteby ny amin'ny ampitso. Tsy hainao Jesosy na tonga zao olo zao, lany any fotsiny ianao mitebiteby sy nanampy. Fa ny androany iainy, androany antoka anao Jesosy. Androany Jesosy amin'ny fiainana ho anao, anome izay rehetrarehetra ilainao arak'izay sitrapony, fa tsy arak'izay filanao, fa izay sitrapony Jesosy. Voalaza ny mpanao salamo hoe efa mba tanora ihany aho izy ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakanina, fa miatra mandrakarivo reny. Zany hoe izao mpanao salamo dia efa miexpérimenté, miaina an'izany hoe miaraka mitompo zany andeha amin'ny finoana, fa tsy afoiny ny marina fa omeny izay rehetrarehetra tokony ho azy. Ny fiangonana malala Jesosy Kristy izay mangetaeta ny hoe hiakatra rehefa ho avy any aminao lanitra Jesosy. Aoka ny fonareo tsy amin'ny fitiavam-bolona, tsy amin'ny fitiavan-karena, fa tsy afaka miaraka amin'ny fitiavana an Jesosy io, tsy afaka miaraka amin'ny fitiavan Jesosy io. Aza be nofitahan'ny olona ny amin'izany, aza be nofitahan'ny olona amin'ny resaka fampianarana izay mahatonga anao hironany amin'izany, fa raha izany mampirona anao dia miala aminao fitiavan Jesosy. Fa izao miaina amin'ny finoana isanandro sanandro, matoky amin'ny tompo isanandro sanandro, miantehitra aminy isanandro sanandro. Lazaiko aminao fa ny zanaka Israely ke tany anefitra tsy misy hoe société be l'entreprise, tsy misy hoe asa be, tsy misy hoe fiche de paie, tsy misy hoe ninoniny, fa nety isanandro sanandro, nety isanandro sanandro. Tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny asa, sao dia misy miteny hoe tsy asa zany. Tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny fiche de paie, fa ilaina ny fiche de paie. Ozy Paoly hoe zay tsy mihinana, zay tsy miasa, aoka izy tsy hinana, fa mila miasa zay afaka miasa, ary tokony miasa. Fa zay no azona fiainana. Tsy azona fiainana no fa azona miainana. I Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ozy Paoly hoe zaro reto tanako reto ozy izy miasa. Niasa isanandro sanandro reo. Ary andro aman'alina reo dia niasa mba tsy havaky tratra ny fiangonana, fa mba hahafahana mivelona dia mitory ihany koa. Zany nataony Paoly. Niasa izy araka ny tokony niasana. Nanao lay Paoly. Izy taona izy ny eo ry Aquila sy ry Priscilla. Mpanao lay koa reo. Dia i Paoly koa mpanao lay, dia fatafaraka zany dia samy mpanompon'Andriamanitra fa nanao lay. Zay ny asany. Dia nanao lay izy sady mitory ny filazantsara. Zany hoe ianao koa amin'ny tompo, mbe mitompo izay asa, misy zavatra afaka ataonao, fa ny filazantsara no ambony ary izy miasa mikarakaranao, fa mandehana amin'ny finoana ry avana. Mandehana amin'ny finoana. Mandehana amin'ny finoana. Zao no nangatahan'ilay Iabora ao amin'ny volana. Zao no nangatahako aminao Jehovah ray ozy izy. Aza vela manana be, fa raha manana be sy manan-karena be, sao dia manadino anao. Dia ozy koa izy aza vela mahantra ala, fa raha mahantra sao dia mangalatra. Fa eto amin'ny olony ala, eto amin'ny olony ala. Dia zay koa lazain'ny Paoly amin'ny Timoty ary amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina hoe zava-dehibe ny toe-mpanaraka n'Andriamanitra sy ny fianinana. Zany hoe le fianinana amin'ny teny frantsay contentement, zany hoe mahay miomby, miaina amin'izay eo. Zay ny ilain'ny mpino, zay ny ilain'ny zanak'Andriamanitra. Fa miantoka anao to, miantehera aminy, miankina aminy, ary aoka Jesosy no lohany eo amin'ny fiainanao. Aoka Jesosy ny atokisanao, fa manome izay rehetra tokony anao izy, mikarakara anao izy. Fa zao ny sitrapony ny tanterao. Elige rehefa tany amin'ny aram-bato tany ary tratran'ny famozam-po, tratran'ny dépression Eli. Ary tena namofo mihitsy hoe za hivijatsy anao intsony, fa tsy hanompo an'Andriamanitra intsony aho raha velako ty. Fa tany Jehovah ray no naniraka goaika ny mamany Eli.
Ary mbola niteny hoe mitsangana indray ianao fa betsaka ny mbola mpikoriana sy fanavarana mila ataonao. Andriamanitra Jehova ray tompon'izao rehetra izao, anazy ny tany sy izay rehetra eo aminy, izy ny tompon'ny fahefana, izy ny tompon'ny hery rehetra, izy ny tompon'izao rehetrarehetra izao. Hoy izy hoe tsy hitsitsy zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Hoy izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ao koa adidiko ihany. Hoy izy hoe aza manany amin'ny ampitso ianao fa ny ampitso anany azy. Hoy izy hoe izaho tsy andao anao, izaho tsy afoy anao akory. Inona mbola mampanahy antsika? Inona mbola mampatahotra antsika? Aza miazakazaka any amin'ny mamoana. Fa i mamoana amery ianao any amin'ny fahaverezana. Raha miazakaza miaraka amin'ny Jesosy. Miazakaza miaraka amin'ny Jesosy. Ary izao ny zavatra misy e. Izao mihitsy nolazain'ny Paoly ary Timoty voalohany toko faheliny. Rehefa nitantara izy hoe misy olona fatrapitady arena, fatrapitady fananana, ary tratran'ny fakapanahy reny dia tratran'ny fantsika, dia lasa misy filana maro, dia lasa miletika, dia lasa miala amin'ny finoana, satria amin'ny andiny fafolo Timoty voalohany toko fahelina andiny fafolo hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Koa zay koa ny sasany izay fatrapitady izany tena ny efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo lehibe. Izany hoe raha ny filazantsara dia tsy mifanaraka mihitsy mamoana sy ny filazantsara ary mahatonga fahaverezana. Dia izao lazay Paoly aty amin'ny andiny faha 1 fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany ka miazamy tady fahamarinana toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, zay ny finoana teo, ny finoana ny mahavonjy, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azono ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Mandosira an'izany izy. Raha mitrano fivavahanao, raha mitoerana alehanao, tsy mitory afa-tsy zavatra mamoana, mandosira. Tsy izany no tena izay fa amin'ny Baiboly. Fa ianao ry lehilahin'Andriamanitra, fa ianao ry vehivavin'Andriamanitra, mandosira an'izany zavatra izany. Fa mitahaka ianao any amin'ny fahaverezana zany, mahatonga anao hiala amin'ny finoana zany, mahatonga anao hivily zany ka hiverina ho lasa any amin'ny alahelo lehibe so any amin'ny fahaverezana. Dia miteny aminao Jesosy, mandosira an'izany zavatra izany. Raha ny hitahaka ianao sy ny mpizara teny aminao, tsy milaza aminao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, tsy milaza aminao ny fahamasinana, tsy milaza aminao ny fibebahana, tsy milaza aminao ny rano Jesosy manasa sy manadio, tsy milaza aminao ny fampafiverenan'ny lanitra, fa mitory aminao sy manambara aminao amin'ny mamona lava sy resaka vola makarena sy fananana lava. Dia izao aty amin'ny Paoly hoe mandosira, fa hitondra anao any amin'ny fahaverezana zany. Hitondra anao any amin'ny fahaverezana zany, mandosira. Dia hozy ianao andoso sara dia hoaiza ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy. Fa izy antoka anao. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny misakafo, tsy ilaina ny vola, tsy ilaina ny miasa, tsy ilaina ny manao fitadiavana, tsy ilaina ny aton'asa, ilaina daholo zany. Fa mandeha araka ny onony, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha ao amin'ny fahononana. Zay nge lazay teto hoe fahononana, contentement, fahononana teny. Fa misy ny tsy mamono tena dia lasa any amin'ny fitadiavana fatratsy. Dia zay dia daholo hoe fahononana. Tsy atao anao Jesosy, tsy afoy anao Jesosy, ny fiangonana malala Jesosy. Ho anao Jesosy eny anao lanitra. Ny fahafatesana ara resiny. Ny fahafatesana ara resiny. Ka mainka fa zay fiainantsika eto tany, izay fitopolo taona na 20 taona raha iny mateza, no tsy antohany aminao. Ny fiainana mandrakizay aza omeny anao, fiainana mandrakizay. Mainka fa ny fiainanao eto tany izay 70 taona na 80 taona raha iny mateza, tsy hoetohany aminao ve zany? Raha zany hoe 70 taona na 80 taona zany tsy azo oharina, tsy hita akory zany angamba raha oharina amin'ny mandrakizay. Nefa ny mandrakizay fa omeny Jesosy ianao. I mandrakizay fa omeny Jesosy ianao. Tomoera ao amin'ny Jesosy. Tomoera ao amin'ny Jesosy. Tomoera ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny finoana Jesosy. Mifandehanana amin'ny sitrapo. Malala ny onony. Malala ny onony. Ny fidianana Jesosy. Avy ianao mamoa. Sisy mitahaka ianao any amin'ny mamoa. Dia ho isan'ny zanaky ny ray ianao. Ary isan'ny hoakany ianao rehefa ho avy amin'ny mamoanahitra. Jesosy Kristy. Ho azy any voninahitra. Malaza ny fanjakana anazy ny hery. Nao anisan'ilay mpankatoa atonga anao adova ny fanjakana lanitra satria izy hoe tsy izay rehetra manao tompotompo no hiditra ny fanjakana lanitra fa izay mankatoa sy manao ny sitrapon'ny ray fiainana. Amen.